Misy fomba fitenenana eto Madagasikara miteny hoe mbola samy tsarainy tantara. Malahelo anefa fa tsisy tantara mitsara zany eto. Karaha ny taratasy kely 8 cm aty aposiko no analanao anamny fitiavan-tanindrazana tsy afaka reo fandrarajoelona ty tanindrazana. Angamo ny fanomezana certificat de nationalité fiapangana asan'ny fitsarana ny manome certificat de nationalité fa tsy fiapangana angamo. Manoloana ny toedrara mamaivay ankehitriny mahalasa saina ihany mahita ireo tompona ndraiky mpanjakana isam-baratongana mahasay mandray fanampan-kevitra tsy mifototra ao anatin'ny lalàna mifehan'ny Madagasikara. Izy ireo mahasay mandika lalàna mifehan'ny firenentsika. Efa tsy zoviana amintsika ny toedraram-pirenena ankehitriny. Tompona ndraiky mpanjakana ambony mahasay manitsakitsaka ny voalazan'ny lalam-pandrorenana. Eny na dia filohan'ny repoblika aza mametraka modely ratsy ho an'ny taranaka faramandimby. Mbola ho tsarainy tantara ianareo hoy ny fomba fitenenana malagasy zay. Ireny fasahiana manitsakitsaka ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena mazava ho azy fa tsy misy afa-tsy tombotsoan'ny olombitsy na mety tombotsoa manokana ihany koa. Ireny rehetra ireny midika fanaparam-pahefana, fanitsakitsahana ny tampondohan'ny malagasy izay tsy malala ny zava-misy eto amintsika. Manararoatra ny tsy fahaizan'ny malagasy ireo fanaparam-pahefana izay ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony ireo. Fanontaniana tokony apetraka dia zao: matahotra n'izany ho tsarainy tantara zany ve ny mpitondra ankehitriny? Raha ny fiainam-pirenena ankehitriny no arahana ankaiky, ohatra ny tsy miraharahana zany izy ireo. Aka ohatra vitsivitsy tsika rehefa avy eo fa andao iaino fanehoan-kevitry mbola tiana Ravelo Armis. Ny azy dia tonga dia mahitsy hoe mbola ho tsarainy tantara ianareo, aleo ny tantara hitsara. Tsy misy tantara hitsara zany eo. Ny antony dia zao: isika malagasy mora manadino. Ka izay no mahatonga ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony ireo mahasay manitsakitsaka ny lalàna velona mifehy ny firenentsika. Zay no mahatonga izy ireo mahasay manitsakitsaka ny tampondohan'ny malagasy. Tsy manisy asina ny vahoaka ny fidy azy ireo. Satria ny antony, mora manadino ny malagasy. Hitsakitsahana androany dia adino ny ampitso. Aiza ny tantara hitsara amin'izany? Ndao enontsika ny fanehoan-kevitry mbola tiana Ravelo Armis. Misy fomba fitenenana eto Madagasikara miteny hoe mbola samy ny tsarainy tantara. Malahelo anefa fa tsisy tantara mitsara zany eto. Tsy mitsara ny tantara satria mora manadino tsika malagasy. Fa ho an'izay tsy mitsara ny tantara satria ireo rafitra tokony hitsara dia tsy manana azon-damosina, miandana aman'olona fa tsy mandany amin'ny lalàna. Firifiry ireo olona manam-pahefana izay nanodikotom-bola fa tsy notsarainy tantara. Firifiry ireo manam-pahefana izay nanolana ankizy kely fa tsy notsarainy tantara. Zay maty dia raha malala fa ny zavatra nataony dia tsy hotsarainy ny tantara satria isika mora manadilo. Aka ohatra isika proof fa tsy matahotra ho tsarainy tantara zany ny fitondrana ankehitriny. Savorivory politika izay miseho ankehitriny dia niainga tamin'ny fahafantarana any Andrajoelona mizaka zoperenena frantsay. Tonga dia mazava zany fa tsy afaka milatsaka ho fidiana filom-pirenena izy. Efa very ny mamalagasy azy. Ny zavatra nitranga nefa ny fanohitra tamin'izany. Noporovoiny ity fitondrana ankehitriny ity fa manana zoperenena malagasy izy ary afaka milatsaka ho fidiana ho filom-pirenena amin'ny Novambra 2023. Iny tokoa tafiditra tao anatin'ny lisitra ireo kandida ho fidiana amin'ny Novambra ho avy zao. Fanontaniana dia zao: iza nanome certificat de nationalité any Andrajoelona? Hatreto aloha mbola ono. Maro ny milaza hoe ministry ny fitsarana angamba nanome ny certificat de nationalité any Andrajoelona. Mety izy ireo tao amin'ny tribunal nosy
no nanomeany zany certificat de nationalité zany. Nofaranany ministry ny fitsarana Randriamanantena Soa Landy izany ono zany. Ny lohabava izy fa izy reo no nanomeany zany certificat de nationalité any Andrajoela izany. Tsy nilaza mivantana kosa izy hoe iza no nanao sonia an'izany certificat izany. Raha mijery ny fomba firesahany isika dia tony tsara ary tsy misy feon'eritreritra manenjika azy. Nilaza moa izy hoe inona moa ny olana amin'ny fanomezana certificat ny Andrajoela. Olona rehetra dia afaka mangataka certificat de nationalité malagasy araka nambarany. Le izy dia asan'izy ireo no manome ka tsy tokony asiana olana entina anakorontana ny saim-bahoaka. Ndao enotsika ministry ny fitsarana. Angamo ny fanomezana certificat de nationalité fiapangana asan'ny fitsarana ny manome certificat de nationalité fa tsy fiapangana angamo zany tahaka ny andraikitra maro eo anatrehany fitsarana ny ray ny fanomezana certificat de nationalité andraikitry ny andeha ataoko hoe tafiditra ao anatin'ny asa mandrara any fitsarana ny fanomezana certificat de nationalité tsy hanavahana n'iza na izy zany fa na iza efa ambeteko zay hoe taky ny raha rehetra ihany io rehefa tomombana ny antota-taratasynady rehetra dia tsy afaka manao an'ilay hoe délit de justice ny fitsarana fa rehefa feno ny antota-taratasynady dia tsy manana zo anday tsara ny fitsarana amin'ny antota-taratasynady tonga eo aminy na iza. Porovoafa ankoatr'izay tsy matahotra ho tsara ny tantara ireto mpitondra ankehitriny reto dia filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina nandritra ny fandarana manokana zay nataony tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay. Ny lohabavy izy manana nationalité française na dia tsy nataony mivantana aza ny famaliany fanontaniana zay nataony Gasikara Fenisoa mpanao gazety ny Real TV. Nilaza i Andry Rajoelina raha tadiditsika tsara zavatra 8 cm io ve andeha anenjehanareo anahy. Ny raha mikorina ato anatiko dia raha malagasy ary nilaza izy fa vonina ho faty ho an'ny tanindrazana araka ny nambarany. Kanefa tsy izay ny zavatra nisy raha nijery ankaiky ny toe-javanisy tamin'ny 2009 atsika. Navelany ho faty ireo vahoaka ny tarihany fa izy kosa nangatadalana nody satria mazava ho azy tsy vonina ny ho faty ho an'ny tanindrazana izy. Ndao averina jerentsika kely izany risaka 8 cm ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety zany. Manontany ianao hoe frantsay ve ianao Andriamatoa filohan'ny République dia averiko aminao ny fanontaniana hoe ny raha mikirina ato amiko ve ny tianao anontaniana sa ny taratasy zay ananako. Karaha ny taratasy kely 8 cm ty aposiko no analanao anahy fitiavan-tanindrazana tsy afaka reo fa Andry Rajoelina tia tanindrazana. Andriamatoa filoha anisany tia tanindrazana ary vonina ho faty ho an'ny Madagasikara. Ohatra farany ho raisitsika dia ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ko HCC. Tsy tahotra, tsy enatra na say nanday ireo fitoriana marobe tonga tena ampelantanany makasika ny fananany Andry Rajoelina ny zoperenena vahiny. Tony tsara ny feo feritreretan'ireo HCC ka nanaiky ireo dossier ny firotsako fidina ny Andry Rajoelina. Tonga tena ampelantanan'izy ireo ny certificat de nationalité ny Andry Rajoelina fa izy ireo dia nisafidy tsy ametra-panontaniana. Matoa izy tonga ampelantanan'izy ireo dia zavatra marina izay. Zay nambaran'izy ireo. Tsy tahotra, tsy enatra na say nampiditra any Andry Rajoelina tao anatin'ny lisy mpifidianana ary ny tena loza dia tao anatin'ny listr'ireo kandida irotsako fidiana. Matahotra ho tsara ny tantara ve ny HCC? Anjarantsika mamaly azy. Ndao jerentsika kely
ampahany resaka zay nataony ACC manaprofo fa tsy matahotra ho tsarain'ny tantara izy ireo. Rehefa ao le certificat de nationalité nantaratasy manamarina zany avy any amin'ny fitsarana ambaratona voalohany hoe malagasy olona io a dia tsy anjaranay ato amin'ny fitsarana avy mbana lampanondrenana no hanadiady na tsy hino any fahamarina zany certificat de nationalité zany satria zany certificat de nationalité zany dia heverina toy ny marina raha tsy misy profo hafa ilazana fa diso io ka dia tsy mametraka fantahina maro zany zay mikasika zany certificat de nationalité menatsiny zay hoe tokony hojerevana fa zany certificat de nationalité zany sao de zavatra tsy maro tsy anjaranay zany. Eto ampamaranana miverina amin'ny fanehoan-kevitry mbola tiana raha velo ary misy isika tsy misy tantara hitsara zany eo satria ny vahoaka malagasy dia mora manadino na ny tantarany Madagasikara aza minia disoina fa ny malagasy dia matory tsy mahalala n'izany. Ny amin'ny manokana dia tsara ho anio ny zay zavatra anio fa ny ampitso aleo ny ampitso tsy ho anio ny zavatra tsy mety rehetra satria ampitso mety anadino ny malagasy enina dia ireo manam-pahefana tompona ndraiky mpanjakana ambony masahy manovany tantara aleo amboarina zany fomba fiteny zany aleo tsaraina anio aleo ahitsy anio zavatra tokony ahitsy ndao enotsika ny fanehoan-kevitry mbola tiana makasika izany satria isika mora manadilo ka aza mametraka ny anjarany ndraikitra ho any amin'ny tantara fa tsara ho anio zay tokony ho tsaraina ahitsy ho anio zay tokony ho ahitsy satria mora manadino raha malagasy ary ny tantara dia mora dino sy mora amboarimboarina arak'izay eritreretin'ny olona manam-pahefana ka aza ho tsarain'ny tantara fa alao ho tsarain'ny anio dia anio itsika mahita zay tokony ho atao. Ary izay ihany koa ny mamarana ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.